fotsiny amoaka an'le izy dia amin'ity taona vaovao ity dia mirary atsika mba tena amoaka an'izany zavatra takian'Andriamanitra amintsika izany dia afaka mahazo toerantsika tompoko. Ozy izy mimpanompon'Andriamanitra teo hoe oka ho mpamela heloka ozy izy raha mandinika ianao dia mijery ny toetran'Andriamanitra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mamelany helokay tahaka ny namelanay izy meloka taminay zany hoe amin'ny fotoana ianao mamela heloka dia tonga dia manana fahatsapana hoe voavela heloka automatika. Zany hoe raha vao mbola tsy mamela ny eo akaikinao ianao zany dia tokony hanana fahatsapana koa ianao hoe way za koa ne mbola tsy voavela e. Nefa raha mandinika tsika mba manao fahadisoana ihany koa tsika indraindray. Amen. Mila tsika tena hoe mijery amin'ny fahitsiana zany ten'Andriamanitra zany. Ozy izy ny Baiboly hoe aina ho an'ny mahazo azy ny teny ozy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Amin'ny fotoana andraisantsika zany ten'Andriamanitra zany dia iny no miteraka fahasalamana sy aina ao anatintsika. Ka rehefa maniry an'izany fahasalamana zany ianao, maniry an'izany aina, maniry an'izany fiainana tsara be zany dia izao alaivo ny ten'Andriamanitra dia atao velona ao anatintsika. Amen. Androany dia te hizara amintsika hoe tokantrano safidin'Andriamanitra, ny safidian'Andriamanitra. Nyresaka pastora tamin'ny sabotsy hoe ny critère tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra koa dia ohatra tsika izy. Ianao zao raha misy zavatra tianao na sakafo na inona dia teneninao mihitsy hoe nenaly tsy tiako le ohatra n'le ansinoa le sady mamy masira. Dia ozy izy indray ny sasany hoe nenaly iny mihitsy ny tena itiavako azy le somary mamy masira iny. Dia ozy indray ny sasany hoe nenaly samy manana n'le itiavany azy. Dia Andriamanitra koa ohatran'izay. Raha matadidy tsara ny lesona tamin'ny sabotsika dia izao hoe marino ndresahana hoe nanana n'le critère ny tadiavin'Andriamanitra dia lasa vangian'Andriamanitra ny tokantranony, vangian'Andriamanitra ny fiainany. Zany hoe io Maria zany tsy mivavaka izy hoe Andriamanitra mba ataovy hitondran'i Jesosy Kristy zanakao. Tsy hivavaky Maria le izy fa Andriamanitra ny safidy tsotro izao fotsiny hoe tiako be ty vehivavy ty dia vehivavy azoko ampiasaina atao anatin'ity tokantrano ity ny ahitako an'izany hoe olona naika zany dia nidin'Andriamanitra namangy an'le tokantrano. Te hampatsiaro antsika hoe maninona no nanana an'izany toetra izany Maria fa maninona ny zasy ianao no tsy afaka hanana an'izany. Inona ary ireo toetra Maria ireo? Jereo tsara fa rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra mba ohatra nasy ianao ihany izy mba misy fotoana ohatrany tsy te hanaiko hoe averiko eto foana hoe ianao ve olona efa ho atao raharaha aminao izao dikany zavatra natongavany Jesosy natongavany anjelin'Andriamanitra tao aminy dia izao hoe atao veloma aloha voalohany indrindra ny ianao sy Josefa satria ianao zany ho bevokako. Tsy tao anatin'ny Maria mihitsy ny hoe izy anaiko foana ka fa ny tao anatiny dia ozy izy hoe ity ny ankizy vavy ny tompo ozy izy aoko tanteraka amiko. Amin'izao fiainantsika izao efa be dia be ny olona tsy te hitoetra eo amin'izay toeran'izay intsony fa za tsy ankizy vavy ny tompo aloha amin'iny zavatra iny. Amin'le fanekena ohatran'izao le zao ohatran'izao za tsy ankizy vavy ny tompo indray aloha amin'iny fa rehefa le hotahina ianao ambinina ianao tahina Andriamanitra ny ankizy vavy ny tompo mihitsy dia raha mandinika anefitsika Andriamanitra dia mijery antsika foana izy. Tamin'ny fotoana sikafan'ny masom-panahiko nahafantarako an'izay dia nanomboka nesorina le sarony ety ivelany. Misy zavatra misy sarona mantsy eo ivelantsika io tsy mampiseho an'le tena ianao. Iny le hoe mety tsara velona zany le hafa ny ivelany dia hafa ny anatiny fa iny mila asorina iny satria raha mandinika ianao mety eritreritra ianao hoe vao vitako ako ny vadiko. Eo ianao dia miteny kanga tsy aman'olana zany hoe tena raha mba fantatrao mihitsy fa foko mila hipoaka mihitsy aminao. Nefa tsisy an'izany akory. Zange tena zao hoe dia eo le vehivavy na le lehilahy dia ndry ianao tena nefa tsisy an'izany akory. Zany hoe mety namitak'olona indray mandeha ianao dia vao vitakao indray mandeha vadinao, vao vitakao indroa mety tsy maninona injato fa zao misy olona iray tsy azonao fitahana Andriamanitra. Izy mahafantatra
ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe na de volondohanao raha ozy vao izy maninona izy ny tena izany mijery anao izy tazany tsara daholo ianao hoe io ianao fa niatrika de io ianao fa miteny aza mieritreritra zany hoe za zao de tsisy mahita fatany daholo ny ao anaty fonao raha hiteny zavatra ianao de fatany aiko ny tiany atongavana de tenareo iza ny reraka Andriamanitra alfa sy omega tsika nefa 70 na 80 taona raha ela indrindra tsy manina atao hoe 70 de zay de tapitra ny tsika de lany andro tsika ohatrany hoe tsika indray ny zatoetra n'Andriamanitra nefa izy efa niteny fa za nge mahisy zay nge mahatsara an' Jesosy zay mahatsara an'Andriamanitra satria zao ampahafantariny ianao daholo ny secret ianao ke raha vao mandainga eo ianao tonga de fantatro ny isan'ny volondoana fa tsy sanga nalala hoe ianao mahafantatra efa niteneniny daholo ny zavatra rehetrarehetra efa niteneniny hoe raha vao manao an'izao de zao raha vao zao fa zao zay maharatsy ny devoly ianao zao raha vao ohatrany hoe misy miteny hoe hitanao andaotsika anao an'ity de azahoana vola azahoana vola toditso hitanao de mihetsika ka ty kosa oniko zay mihitsy nge nampahomely zareo de miazakazaka ianao makany nefa Andriamanitra ny teny fa na volondohanao raha vao isako tsy de matetra anao zany tanareo le izy raha vao zava-panahy de ampatoriany devoly ny masonao fa raha vao zavatry ny nofo de miazakazaka mihitsy ny devoly mifoasa fa vola ny resana de nefany ino mety rehefa avy eo mety tsy ety akory ino mety hitondranao any fatiantoka be ary fa nefa le zavatra le solution omeny Jesosy anao mandrak'izay tsy ny eto amin'ity tsy ny tokantranonao eto ihany ny amboarina fa hatramy fiainanao mandrak'izay tonga de amboarina iny zavatra lazaina iny daholo ka andaotsika hianatra anala an'izay sarona ivelan'izay hoe ninona Jesosy sarona ivelany rehetrarehetra atonga na tsy tena iseho anehoako an'le tena ianao de oka hiala zany andaotsika tena mba anokatra masom-panahintsika hoe manaiky Jesosy fa tena fantatro tokoa kay fa mandinika ianao Andriamanitra de tena mahafantatra atsika raha mandinika ianao indrindrindrindra fa mahita an'le olona taloha reny iny olona iny olona fantako ohatran'izao efa maty ry ohatra za ty Jesosy mbola eto ihany zany hoe nisy tanan'Andriamanitra zany tao niaraka taminao na de tao anatiny tsy famendrianao ary ianao de zay zavatra zay zany mila tsy adinotsika hoe zany ianao Jesosy teto amiko foana fa zany tsy nahita zay zay natonga ny masony Jakoba tena nisokatra hoe ary za nge nieritreritra fa tsy teo ianao ianao kay teo foana na inona zavatra nitranga de teo foana ianao fa taminany akeko fa eo ianao zay vao tena nahita an'le tombontsoa am'izay nisitraka an'le izy am'izay fa ianao na minona tsy mino izy mijery anao foana hitany foana ianao naiza misy ianao de hitany ianao Maria efa fantatr'Andriamanitra izy fa vehivavy endry de ozy izy Andriamanitra hoe tsy hoe izy tsy nitarehany no nijerevan'Andriamanitra anazy na ny maribolananany na inona fa le toetra n'Andriamanitra tao anatiny de ozy Andriamanitra hoe tena manana an'le tetrako dito zao raha vao teneniko hoe zao ny atao de manaiky io fa tsy be kesikily indraindray va tomisakana be eo amin'ny fiainatsika zay le kesikily zay le raha vao tenena nareo vehivavy io nge raha vao tsy miteny de io tsy maintsy miteny foana de le za miteny mihitsy mampangina azy fa ianao zany mila tena mametraka ianao hoe raha te hanana fiainana tsara ianao miaraka amin'Andriamanitra de zao hoe Jesosy inona nampahomby amin'ny Maria fa maninona ny tokantranony Maria no nivanginao fa maninona Maria nataonao vehivavy miavaka ohatran'ny vehivavy rehetra de efa voalaza amin'ny Baiboly fa vehivavy endry izy vehivavy nitoetra tamin'izay tokony hitoerana izy de jereo fa averiko indray hoe ohatra tsika sianao ihany hoe misy zavatra indray tsy eketsika izany kosa fa rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no miteny de manaiky ianao de hoe zao sitrapon'Andriamanitra Maria manaiky ve ianao tsy hoe manaiky fa hoe Maria hiteraka zazalahy ianao tonga de napetraka ny teny tsisy hoe omena une semaine ianao mandinika an'izay de eritrereto aloha fa hiverina indray amin'ny anina fa ataovy précis tsara mivaly tsisy an'izany fa zao ny an'Andriamanitra zao de zao ihany iova ianao sa tsy iova
anaiky ianao sa tsy anaiky. De vao manaiky ianao de tonga de nilatsaka tao aminao fanahy masina. Ohatran'izay ny fomba fiasan'Andriamanitra. De tadio tsara hoe ianao nge ny Maria zay fa Andriamanitra koa afaka mangy ny fiaina tokantranontsika. Ianao ve tsy mandinika hoe misy fotoana ianao reraka ihany, de tena zao hoe ady lava ny atao trano, raha lazaina fa fitiavana iza ihany ary zay fitiavana, lazaina fa inona yahoana ary na ianao aza indraindray efa leo amin'ny tenanao zany, nefany ny anton'izay de zao te hitondranao any amin'ny famoiza-po, te hitondranao any amin'ny fahasimbana tanteraka foana ny devoly. Fa rehefa mitodika ianao mijery an' Jesosy hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo na ity ny ankizy lahin'ny tompo, de tonga ianao de mipetraka tsara eo amin'ilay toerana izay tian'Andriamanitra hitananao. So nge ny adinontsika na zana ianao manana tanjontsika. Tsisy olona tsy manana tanjony zany eto ambonin'ny tany hoe za Jesosy voalohany indrindra aloha de andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ko amintsika kristianina moa zany. De faharoa mba misy tanjona mba tianao atongavana, nefa indraindray tsy mety tongany mihitsy ianao, de fa maninona rehefa nisy lalana teo de tapaka indray le lalana dobo-drano indray de tsy lasa indray. Fa maninona satria nahoana tsy mety mifanena tamin'Andriamanitra mihitsy ianao, tsy mety hitan'Andriamanitra mihitsy, tsy mety tonga any amin'ilay fanirianao mihitsiny. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de tonga any de hoy izy pasteur zay anatin'ny Baiboly koa hoe Josefa nanana programa mihitsy izy hoe apetraka le Maria satria naditra. Ny fijerin'ny olona anao nge tsy maintsy ohatr'izay foana fa tsika tsy tokony velona amin'izay fijerin'ny olona. Fa zay mihitsy zao tao anatin'ny Josefa hoe ary voalaza ny soratra masina mihitsy hoe Josefa de saika ametraka azy mangingina satria tsy neken'ny sainy hoe ahoana moa zany sady tamin'izany fotoana izany fa zao amin'ny vaninandro iainantsika zao hafa indray. Fa tamin'izany raha vao tratra fotsiny hoe mitsangajanga vehivavy de torahana vato. Donc zany ny Andry Maria tsy vitany hoe velomy Josefa fotsiny fa miaraka amin'le hoe hotoraham-bato satria vao lasa Josefa de tsy maintsy ho hita miariary eo ny kibony iny hoe oay io to misy vehivavy tsy vita raharaha nefa to mibotsina ny kibony de hotoraham-bato. Fa tan'izany satria lalàna. Fa zao hoy izy Maria hoe tsy maninona rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra de zay zany. De andoky antsika isainy amin'ilay zavatra lalovantsika androany, tsisy tora-bato miandry anao, tsisy Josefa andeha hitsoaka anao. Fa zao eo amin'ilay hoe ianao manaiky, ianao mangina, ianao ino ny andrasan'Andriamanitra aminao. De matetika tsika ohatrany hoe tsy haiko hoe efa le meniny devoly mihitsy hoe aza manaiky an'izany, aza manaiky an'izany, nefa jereo efa hita fa nampahomby Andry Maria de io fanekeny io. Efa jereo tsara jereo nge anatin'ny Baiboly ireo vehivavy naomby rehetrarehetra de jereo fa nanaraka teny daholy. Nao nge tsika hijery any Estera ohatra Estera zao efa mipetraka tany amin'le toerana tiany ahitana azy izy satria efa vadin'ny mpanjaka moa zany de hoe eo zany de efa miadana izy zany fa zao rehefa tonga ny teny tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra Mordekay hoe zao ny ataonao de jereo tsara anaty Baiboly fa tsy teanao izy. Ozy izy maty eo raha vao zao nge ny zavatra mitranga de maty ozy izy indray ny Mordekay zay ataonao fa de zao zay fotsiny. Fa jereo fa sofa ny aino ny tenin'ny Mordekay, fa raha tsy ny aino an'iny ny tapatapahany amanadolo ny tendany angambany. Fa tamin'ny fotoana nanekeny na de mafy eo anoloana eo amin'ilay fotoana eo raha mafy le izy, fa jereo fa miteraka voka-tsoa foana nga izy niala tamin'ny anina zany. Jereo nge le vasity ny alan'ny toerana teo vehivavy tsy mendrika any eo amin'ilay toerana tokony isy azy. Misy fotoana nge misy olona tafakatra ho azy teo amin'ny toerana tsy tokony ho izy de izy Andriamanitra hoe midina fiza napakatra anao tany. Zay le tena hoe Andriamanitra nge mahita misy fotoana Andriamanitra te hanandratra atsika fa atsika tsy mety. Jereo tsara io vasity vadiny io mpanjaka io taloha io miavonavona loatra, tsy azo alahatra, tsy manaiky vady zany. De jereo tsara fa rehefa amin'ny vehivavy tsy manaiky vady hidirany hatramin'ny fitondrana fanjakana satria saika teo amin'ilay fanjakana mihitsy saika afa baraka satria teo ny natsoina avy aty mba aseho aty de tsy nanaiky
satria tia ny anaraka ny ataony daholo na ny fitondrana na ninona rehefa manomboka tsy manaiky eo tokantrano dia manomboka miparitaka mivoaka ny ivelany amin'izay. Dia ozy izy Andriamanitra hoe midina teo fa tsy plasinao teo, dia ny alana teo amin'ny toerana nisy azy. Hitanareo misy olona nge tsy hoe nanao business tsy naombony na tsy nety azy na nangalatra na naninona fa toetra ratsy tsy mifanekena fotsiny. Mila ianao tena tsy miziriziry amin'ny toetranao hoe za le tena le tsy azo ahitsy zany fa za manana maizy azy ahako. Dia raha misy olona mitenao dia any amin'ny Facebook ianao no mitabataba ohatry nina na vadinao raha te za mihitsy za zao aseho vahoaka mihitsy hoe io ka ianao tsy hainao fa manala baraka tena nge ianao adininao hoe inona ny andeha satria le izy efa tsy voafehy ao tranontsony dia avoaka amin'ny Facebook dia avoaka amin'ny fihetsika ny ivelany dia avoaka daholo avoaka amin'izay ahitany olona hoe iza marina moa ianao. Teny aminao ny devoly ange hitondranao anala barakanao foana anala barakanao foana ny devolina iza na izy indray eo mason'olona rehefa misy an'io fihetsika voafehy atao an-trano tonga dia mikitatapoka zany jery ny olona hoe efa ino ohatrany zany dia ianao nefa zao tezitra raha vao resahany zany iny nge any tsy tiako mihitsy le olona miresadresaka ka ianao no tianao zany eo mason'olona eo le izy ange indraindray le fahatezerantsika tsy haitsika hoe iny za aloha tsy tiako mihitsy tenitenena ka maninona raha mipetraka tsara dia tsisy tenenina mombanao. Aza tezitra mihitsy rehefa tenitenen'olona raha resadresahan'olona na ohatran'izany satria tena marina ange zany ka noho izany jereo tsara Estera dia jereo tsara le Vasty. Betsaka ny zavatra mandalo amin'ny fiainana tokantrano. Aza dino fa inona mahatonga an'Andriamanitra sarotiny amin'ny fiainana tokantrano ange fa vadiny lanitra raha teo any an-danitra ianao dia io dinidineo tsara eo tsy aiza fa ao a-tokantrano rehefa vitanao mandamina io dia tena hitanao mihitsy zany hoe way raha maneno trompetra Jesosy dia jereo tsara fa tokantrano atao ao ny olona mandainga ao ny olona mijangajanga ao ny olona manao zay rehetrarehetra zay zavatra rehetrarehetra tiany atao dia ataony eo daholo ao amin'ny tokantrano. Nefa ny Andriamanitra ny teny hoe lahy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana vavy tahaka ny fiangonana ny lahy tahaka ny Kristy ny vehivavy tahaka ny fiangonana zany hoe rehefa ho avy Andriamanitra dia reo Kristy sy fiangonana ireo ny azy nijereny dia ao anatin'io tokantrano ao ny ahitanao fetra ny tena hoe ohatry ny ahoana ny fiainam-panahinao izy ianao ao anatin'io ao daholo ny tokony hainy zany fandeferana zany fa nitantarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa amindra-po ao ianao aloha ny tokony hamindra fo fa remarika tsara fa rehefa ny any ivelany ohatran'ny hoe tsy maninona fa ny vadinao nge ataovy manao zany dia ohatran'ny tianao omena rariny zany any ara olona any ivelany manao anazy zany fa ianao mihitsy ve mba ianao nefa tena hoe tokony hoe eny ka tsika nge atao trano tsika aloha zay mahatonga ny baiboly miteny Jerosalema aloha vao Jodia Samaria hatrany am-parantany aza mitetateta maka ny ivelany raha tsy milamina ny ao anatiny. Amen. Alamino tsara ny ao anatiny ao inona natao dia nio tsara ireo vehivavy mahomby rehetraretra ireo lehilahy mahomby rehetraretra jereo tsara i Abrahama inona no fidianan'Andriamanitra ny Abrahama satria mpampempita sotany amin'ny ankonana izy jereo fampianarana ny Isaka zanany jereo tsara ny lalana ny diaviny Isaka fa tsy hoe ny lasa nandeha namaky trano rehefa avy eo fa nahay an'izany tena hoe mivavaka zany Isaka zany nampianariny Abrahama tsara ny toetra tokony ho izy hoe zao letsy rehefa miteny Andriamanitra hoe alefa so ry Agara dia alefa ry zalahy hitany lahy tsara fa tsy hoe tisy garty apireto dia rehefa mifoka sigara amin'izay ilay zanakao dia inona ny lazainao izy indray sao nampianatra ny lalana zany ohatrohatran'izay dia azontsika tsara ilay izy hoe zao raha tianao zany tokantranonao zany tena hoe ho safidian'Andriamanitra misy an'ilay kristera tena hoe mila ianao modely tsara eo amin'ny fiainan-tokantranonao. Estera ny aino izy na dia efa teo mbola misy manko ny hoe ka zay mbola aty ambany ka iny anina efa any ambony fa na any ambony na any ambany tsisy an'izany ihany zany fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra ka manitsy ianao
dia raiso ny ten'Andriamanitra. Aina ho an'ny mahazo azy ny ten'Andriamanitra izy. Mety efa mafimafy loha ilay izy satria efa ela loatra ny mitondra antsika an'izay tiantsika atao. Fa zao rehefa tonga amin'izay, izay mahatonga antsika mivavaka, ina mahatonga antsika mivavaka. Mahatonga antsika mivavaka nge tsy hoe mahafinaritra ny atao amin'ny sekoly na ohatr'izany fa mahatonga antsika mivavaka mba hanitsitsika izay lalana tsy mety. Hoe inona Jesosy ny zavatra tsy mety. Za tena tsoroko aminareo fa rehefa mandeha mivavaka ka ohatrany hoe tsy marea hoe ohatrany voateniteny dia ohatrany malahelo be zany hoe tsy hitan'Andriamanitra ve zany ty zavatra natao ty sa ahoana. Ohatrany hoe fa maninona Andriamanitra, fa rehefa le tonga dia meme mihitsy hoe any zany ao tratra indray dia faly ianao, dia tsy hoe faly ianao dia hoe atoizanao ihany izy fa faly ianao satria ohatrany hoe waio zaka hitan'Andriamanitra. Fa misy ny sasany raha vao tratra amin'le anina izy dia tezitra be izy, tezitra izy dia ozy izy hoe za koa tsy te handeha intsony, za tsy te hivavaka intsony satria tonga dia sekoly tsy namanao voalohany. Nefany Andriamanitra mba te confirme aminao hoe za nge mahitanao hoe. Fa zao rehefa tezitra ianao tena ataonao le izy. Fa rehefa tsy tezitra ianao tena ozy izy ianao hoe tena zay le izy. Dia misy level ambonimbony kokoa rehefa tratra dia tsy tezitra tsao fa meme fotsiny ao indray zay gain zany tena tratra indray zany hoe tena iova zao indray ty ao Jesosy tena hay ve hitanao iny, hay hitanao le tao ambadimbadika iny, hay hitanao le telefona nasisika tatao nanina iny, hay ve. Dia iny ianao dia faly zany ianao hoe hay zaka hitan'Andriamanitra. Ka te hiteny amintsika hoe misy fotoantsika Andriamanitra efa te hisisika hiditra ao amin'ny fiainantsika fa atsika tsy mety. Aikeo fotsiny le izy hoe inona ny tenin'Andriamanitra, inona ny azahoako an'izany tena hoe tokantrano sambatra, tokantrano zao nge teneniko anareo hoe na mety be arana ny ampiasananao, na milamina be ny any amin'ny mission anao, mandeha mission ianao dia tena renao mihitsy tena zany rangaka mission fa iny nge tsy mandrakizay ianao nge tsy maintsy dia zao maninona raha tohatra n'ilay mission ny ao an-trano da sina fiainana. Dia zao rehefa misy zavatra atao mahafinaritra noho ny amin'ny any mission tena isorako an'Andriamanitra fa na iza toerana tsara leako dia onjy hafa ihany ny ao an-trano io tsy miankina amin'ilay zavatra misy ao sy tsisy ao fa mamy be foana ny ao an-trano satria ao an-trano ange misy fitiavana ao an-trano misy famelan-keloka, ao an-trano misy tsikitsiky, ao an-trano indrindray ianao rehefa any ivelany any no tsy mahazo manao an'ilay toa dia mikakakaka be rehefa ohatrany sao dia memezan'ny olona ao an-trano ianao afaka manao an'izany, ao an-trano ianao afaka miteny hoe za tsy te hinana an'io fa any ivelany ianao ka mba reraka kosa ny olona mikarakara. Hitanareo ilay izy misy ka mahaiza misafidy tsara fa tsy hoe rehefa tonga ny hoe any anana ianao mission tena zany fotoana mamindritra tena mbola mila fandinian-teny ianao fa fotoana mamindrindra dia tokony ao an-trano eo akaiky ny vadinao, akaiky ny zanakao rehetrarehetra. Tena misy fotoana rehefa mandeha voaka ny ivelany tsandronao zany izay hodiana tena mamy ange zany tokantrano vangin'Andriamanitra zany raha mbola tsy zay ny ao an-trano dia zao omeo izay takian'Andriamanitra dia ohatran'izay le izy mba aza manao liona ntsony zay nge mba voatsy tezitra indray zao anao raha iteniko ty fa teneniko ihany aloha fa le izy tao anaty baiboly tsy inona rehefa nandeha dama dia milohan'ny Eva dia nasaina ny jerijery aloha jery liona inona le akoho reny akoho vavy jerijery karazam-biby reny tsisy mety amiko reto. Dia izy Andriamanitra hoe tena tsisy mety aminao mihitsy ireo satria tsy reo le izy fa rehefa navoaka tany Eva dia hoe io zany le izy. Hitanareo misy zavatra zany tsy tokony efa iry Adama raha nandahany le izy dia itsika ve ny ampiditra n'le izy ao trano indraindray misy liona be tapoka tsy hay zany tsy ahoana hoe tonga dia mitrerona be reny nge le biby tsy hainao biby fa le toetrana biby reny mila mialy reny fa maninona raha alaina mivokatry ny fanarana samy haka toetra tsara ihany mba amin'izay mba hovidian'Andriamanitra. Ianao nge rehefa manao zavatra tsy mety na io hoe tefa ny fisarahana
na io etefa miratra-pony manodidina anao fa ianao nefa raha vao mampiasa ny vokatry ny fanahy tonga de fitiavana na iza mafy lo be ao ka misy fanetreteny ao de mangina foana nizanizy ivazavaza eo reraka eo io manao monolo solo eo rehefa mangina anao fa raha vao mifamaly le izy de mihela de ozy izy ihany de vola bisy avereno ka ny bonheur na ny fahatsarana ao amin'ny tranontsika de tsika ihany mila mambola en'izany ao an-trano misy fotoana ianao tena ohatrany hoe tsy haiko hoe ohatrany hoe rehefa mandinika an'izany ianao de mandiha hoe fa maninona ary any ivelany ay ninona ndonge isaina ndraindraiky ny olona vao fehan'io vola io zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe fitiavam-bola ozy mifototry ny ratsy rehetra rehefa any ampiasana ny olona na ina tenen'ny patron ianao ty tena zao raha tarakely safady sefo safady ao fa tena manomboka karapitso tena tsy ananina tsony ako tena zay ary tena matahotra mafy mihitsy ianao na inana lazain'ny olona lehibe anao de mangina ianao aloha na de tezitra ary ianao de vitanao mampiasa mivokatra fanahy ao an-trano satria ve tanarao am'izay le izy zay mahatonga an' Jesosy zay mahatonga ny baiboly miteny hoe ny fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra misy karama miandry tsinona matahotra ianao sao de voaraoka eo de le vola ny mahatonga anao mangina le vola mahatonga anao mamoaka an'le vokatry ny fanahy tsy fidiny fa rehefa ao an-trano ohatrany tsisy an'izay loha de tonga de mandeha daholo na tiana tena na ina na likina kisoa satria maninona zaka alao zako mbola nianarako ihany ny fantatrao zay fa le fanampiny tsy fantatrao mbola ivoaka eto hitanareo lasa ohatrany hoe ao atokantrano lasa ohatrany hoe fampisehoana ny maha-izy anao le maha-izy anao tsy avy amin'Andriamanitra fa le avy amin'ny devoly de ahoana moa Jesosy ny amangy eo izy efa niteny Jesosy efa niteny zaho tsy tompo fikorotanana raha vao mikorotana de miala zany hoe indraindray tsika ny mandroaka azy izy te hietrano ao an-tranonao endro mijoro ambaravarana ozy mandondona raha misy mihain'ny feoko fa tsy hoe raha misy te hitady ny fitahiko raha misy mihain'ny feoko sy de ao aminy de hiatrano ao aminy de hiary hisakafo aminy zany hoe hipetraka hiaraka amin'ny zareo ao zay mihitsy ny tiany antongavana ka noho izany jereo tsara fa naroviana io mari io nisy zavatra nilany an'Andriamanitra de jereo fa namaly azy foana Andriamanitra nisy fotoana tao kana le hoe tsy nanana divaire zareo tsy fantatritsika moa fa misy sao de fianakaviany le izy tena tsy manana divaire zareo de Jesosy tena tesitra satria mbola tsy tonga ny fotoako kosa izy Jesosy zany hoe nitiany Jesosy tenenina hoe tsy anao fa zao satria izy no miteny Maria de miditra tsehatra Andriamanitra mamangy ny fony Jesosy atao ihany le izy satria Maria nangataka satria io Maria io manana an'le toetra takian'Andriamanitra vangian'Andriamanitra io ka na eo amin'ny fotoana efa tsy azo anaovana an'le izy tsony ary de mbola misisika Andriamanitra satria inona secret ny Sara nge mampime Sara vadiny Abrahama raha tsy nanao an'io zavatra nataon'io izy tsisy an'io musulmane sy ny tariny io tena jereo tsara fahatsoana be zany nalay ny vadiny nasainy niaraka tamin'ny Abrahama mba azonao ve zany ny antaony zany hoe izy tsy am'ilay ilany de ndanaky ao nareo de anao zany miandry eo aory zareo zay ina taony tena mba mafimafy any le izy fa zao rehefa mandeha misaina fa zao kosa nefany na de nanao an'izany ary izy za tsy miteny hoe manaova an'izany ianao enonga ho tatinao koa ve moa zany fa zao Sara io tena manaja ny Abrahama jereo tsara fa rehefa miantso azy Abrahama de tompoko ny fiantsoany azy de amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra satria Andriamanitra zany de zay raha vao misy sitraponina mipetraka fotsiny eo amin'ny olona de miazakazaka foana izy mamangy an'izay olona izay izy ny hevitra ny agara rehefa avy eo tsy tantiny ny ray tsy tantiny roa ihany io ary raha ny hevitra Abrahama de tsy androaka ny agara zany izy
indrindrindrindra Ismaël hoe zanako rako io na ahoana na ahoana fa jereo tsy haiko nareo raha mba mamaky baiboly hoy izy Andriamanitra aza tezitra amin'ny Sara marina mihitsy ny tenin'ny Sara Abrahama alefaso reo ianao tsy te handraindraikitra hatramin'ny voalohany ho an'ny lehilahy amin'ny fotoana tsy andraisanao andraikitra na avy amin'izy io na avy amin'iza ka hidiranao foana le izy na hevitra vaiza na vaiza tsy avy amin'Andriamanitra dia gereo ny temponao rehefa avy eo nalahelo Abrahama satria zanany Sara nanao an'ilay izy Sara nefany rehefa mandinika amin'ny baiboly tsy hitako hoe ina moa zao zavatra mba nataon'ny Sara raha ita tsy me izy zay dia raha izy zany mba rehefa mamaky baiboly ianao dia mba mandindika an'izany hoe fa maninona moa zany ity Sara ity izy anisan'ny vehivavy nanaja amin'ny vadiny io Sara io rehefa miantso azy ny vadiny dia eny tompo kosa izy zany hoe petraka tao anaty fony zany fanajanana zany programan'Andriamanitra zany dia Andriamanitra raha vao miteny Sara dia tonga dia izy Sara raha mihaino ny teniko za koa hihaino ny tenin'ny Sara za te hiteny aminao Andriamanitra tsy manaja olona fa izy tsy hoe ianao manokana ny tiany fa ny teniny ao anatinao ny jerevany ianao ny teniny velona ao anatinao ny tiavany ianao andrammonge raha misy vehivavy tonga eto mety tsy toetranao mihitsy ilay izy fa tena hoe ianao zany tena manana ny maizy ianao dia andramony mba hapetrao ilay maizy an'Andriamanitra fa ho hitanao zany hoe vangin'Andriamanitra zany ianao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ilay tsy hainao tena tsy vitanao tsony eo izy no mitsofoka mafy tamin'ny Sara zavatra nitranga taminy zavatra nataony Agara taminy tena ozy izy hoe tena farany Sara tafiteny hoe alefaso reo fa tena enjana nataon'ireo anahy teo indrindra Andriamanitra niditra tsehatra hoe ie marina mihitsy izany tenin'ny Sara zany alefaso mihitsy reo raha ianao zao mandinika zany raha tsy fanahy kosa maninona raha Ismaël najanona aloha maninona raha mba faizina kely aloha maninona raha anarina aloha fa tsy tonga dia atao an'izany mason'Andriamanitra dia mahafantatra ny toetran'ny olona ao anatin'ny olona dia fantatr'Andriamanitra hoe mandeha mampeteny reto zay koa mbola fampianarana hafa koa zay ataontsika amin'ny manaraka amen fa eto tena hoe mba ataovy isan'ny olona mba le critère tian'Andriamanitra ianao ataovy tena ianao le tena ianao mihitsy ny le tena nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany izy ange efa vitany azy izy efa tonga foana izy rehefa lasako efa tsy lasa izy moa efa any an-danitra izy efa vitany azy tsy azo verina tsony tena za marina ve nahatongava ianao no nahatongava satria izy rehefa lasa fa zao ianao mila manao sonian'izay hoe tena sura fa tena za mihitsy nahatongavana tena za ho anahy ny raha ny latsaka raha ny Jesosy Kristy latsaka tao Kalvaria tena ho anahy Jesosy ho anahy izy satria nahoana za nge zanany za manaraka ny teniny zay zavatra teneny dia keko daholo satria iny le naliny efa namonjy ahy izy tsika nge tsy mijanona eo fanolora tena fotsiny ny fiarahana amin'ny tompo tsy raha isika ianao tompo tsy mpamonjy ny fiainako eny mety voahositra Andriamanitra koa ianao aza miaina tahaka ny Saoly ny fidin'Andriamanitra fa zao ianao ihany ny tompo safidy farany eo amin'izay ianao mandinika hoe hitondra ny tenako aiza akay za dia hoentiko aiza amin'ny fiainako inona avy ny zavatra napetraka Andriamanitra mba mijereva baiboly mba mamaky baiboly jereo ry Estera na dia efa tany amin'ny toerana faratapony teto tany ary dia mbola ny anaiky ihany ny ordre rehetra ny meny ny tenin'Andriamanitra hoe zao ka ny amin'Andriamanitra ny olana dia ny olona mirehareha amin'ny olona miavinavina inona moa ny atao miavinavina reny mangarika sy ny tariny reny tsy meraboly reny zany reny efa hoe zay fa miavinavina dia zao ho an'ny olona mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy miaina an'izany dia zay ny teneny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy manohatra ny mpiavinavina manome fahasoavana ao amin'ny manetry tena indraindray ianao efa mpiandra efa karazany fiangonana firy efa tsy tetovindoha etsy mba ataovany mpiandra any amin'ny province indray ny alaina mbola tsy mety ihany dia vola efa reraka mihitsy hoe zay nge efa tsy tompona antoko amin'io satria efa tena reraka zareo ianao nefa mbola ale any efa zay nge efa lasa efa tsy any amin'ny tsony le izy fa efa ao aminao mihitsy efa Andriamanitra manohatra anao mihitsy
Andriamanitra ozy manohatra mpiavinafina aza tonotra tena Andriamanitra zay a. Fa manome fahasoavana izy ao manetry tena ka esory ny avinavinao anatintsika, ny avinavinao anatintsika dia zao io tsy meno ny tena Andriamanitra io dilirina efa kirinantitra efa tena ve tsy mety dia mbola atao ihany. Misy olona vao miaino an'Andriamanitra indray mandeha fotsiny tonga dia maranitra be, tonga dia lasa dia jereo fa mahita foana, mahita fahasoavana foana. Jereo ny vasity reny aza mba mianatra vehivavy takan'ireny tsy azo alahatra, tsy manaiky vady, zay no nampiongana azy, tsy nitondra lehilahy tao ambala tao amin'ny anona kory izy, ka reny kosa tena mpitsangajanga velonako. No, tsy zay, tsy fanekena ny antso vady no nahatonga azy niongana, fa tsy dia le zay loatra. Masika tsy nanaraka amin'ny fipetrana lahatr'Andriamanitra momba ny tokantrano, tsy maintsy naongana satria na ny fanjakana aza miataony tsinitsinina rehefa avy eo, efa fantatra tsara le izy. Andriamanitra dia sarotiny izy amin'ny fiainana tokantrano zany, ka tsika tsy afaka hipetraka fotsiny amin'izao hoe ka io zay tiako ihany io. Izy ny namorona an'io, tsika ny te hiditra ao anatin'io. Dia tsika zany niditra tao anatin'izay faneken'Andriamanitra. Hitanao anaty samy fiara Noa, ny zanany te hiditra aoko. Ko rehefa avy eo hoe mila rivotra. Midy daholo varavarakely fa tsisy an'izany. Maninona varavarakely nidinako maty tafiditra ao ny rano. Dia hoe ilay zanan'ile vinantony hono tsy tia lala fa any andrafozako koa zany dia vao varavarakely. Tsy mety. Ianao ny te hiditra ao dia tsy maintsy manaraka ao. Hoe paster zay hoe niaraka mipetraka ta daholo na niomby na nina. Maimbe fa tsy zakako ndana mivoaka raha tsy zakanao. Maty any ianao. Hitanao misy zavatra zany misy fotoana amin'izay eo amin'izay le hoe tsy izay tiako intsony, fa mba mianatra izay tian'Andriamanitra amin'izay. Misy fotoana aza zatra mitondra ny tenanao foana any amin'izay tianao, hoe ka za tsy maintsy miteny, za tsy maintsy tena iny efa tsy nampahomby iny. Fa andao mba hianatra amin'izay hoe eny fantatro fa tena betsaka ny fahadisoana nataon'ny vadiko, fa zao hianatra arak'ilay ten'Andriamanitra voaraintsika teo, mamela. Zay zany. Tafiditra amin'izay le ny ahitana hoe tena mamela ianao tsy miverina intsony le izy fa tsy hoe io ndray zay le efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, marina daholo ange te zay tonga eto. Io ndray le tsy tiako aminao. Aza manao zay nefany aiza le famelana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Petera moa zay mahafinaritra aminy, fa ahoana mihitsy ozy izy fa impiry ny tokony hamela. Dia ozy izy Jesosy taminy hoe Petera, impito amin'ny fitopolo miverina impito isan'andro. Hitanao hoe tsisy olonanao betizy 77 fois 7 par jour zany, tsy possible zany. Mety efa alina ny andro, mety efa tsy vita fa ataoko hoe mba maximum aloha ataontsika hoe 50 isa ohatra. Zany hoe na io fito amin'ny fitopolo raha mety tsisy akory io, nefa n'io fois 7. Ny tiany Jesosy tenenina dia zao aza mamaritra ianao fa rehefa misy voan'ny famelan-keloka ao anatinao dia mamela foana amin'ny fotoana rehetra. Amen. Amin'izay ianao raha sendra lavo ianao dia Andriamanitra koa mamela anao. Ary amin'ny fotoana ianao mpamela heloka tsy manao foan'izany intsony ianao. Amen. Ate teny amintsika androany hoe Andriamanitra ange ty atsika te hisafidy atsika izy. Raha mandinika ianao ny toetran'ny Davida mpanjaka, jereo fa hatramina antitra be fa mbola manaitaina ihany hoe izay sy Natanaela izay sy Jonathan nanao resadresaka nataonay fa za hijery azy foana. Aiza moa zao ny zanany. Hitanareo olona misaina fahatsarana foana fa tsy hoe leo reny hoany. Zao misy resaka nataonay sy Jonathan zay efa ela le izy. Fa zao inona re sao dia diso ohatra Andriamanitra, aiza zanany dia lasa indray loha dia tamin'izany. Ny olona araka ny simfon'Andriamanitra dia olona misaintsaina fahamarinana foana fa tsy olona mikendra mely ny hafa foana. Aka mihetsika dia ndrasako ato, aliko ato avy eo, ataoko an'izao dia ataoko an'izao, miandrikendry tohana. Reny eo tokantrano dia zany fiainana tsy fitiavana ny azy ny anao fa fendrasan-kendry tohana. No andrasako amin'izao dia andrasako amin'ity dia ifampiandro ohatry voalavo saka. Voalavo saka nge mifampiandry. Fa tsika zanak'Andriamanitra
Militsika tena miaina tahaka an'Andriamanitra. Raha tiatsika mba tena hoe hofidian'Andriamanitra zany. Andriamanitra nge tsy manavakavaka e. Tsy hoe rianina ihany no hofidiany, Maria ihany fa afaka inona e Maria fa afaka manao zavatra spesiala koa izy aminao. Mbola tsy vita ny fanarahantsika amin'Andriamanitra satria mbola tsy maneno ny trompetra. Mbola afaka mampiasa antsika, mbola afaka miasa eo amin'ny fiainantsika, mbola afaka maneho zavatra spesiala eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra fa zao ianao ve manaiky? Ianao ve mba hiteny tahaka ny Maria hoe ity ny ankizy vavin'ny Tompo? Misy fotoana angentsika hoa misy zavatra efa nitezanantsika efa hely zany e. Mety efa trany amin'ny ray aman-drenitsika mihitsy nefa nitenenina fa hoe aza manaiky aresi ny lahy zany. Nefa zay mihitsy dia ino ny fototra ijoroana ohatra amin'izay? Hoe ny razambe anay mihitsy. Ny razambe anay mihitsy nefa niteny fa zay hono ohatran'izao. Eny e, marina tsy maninona zany tsika tsy resaka an'izany fa zao inona ny lazain'ny Baiboly. Mety efa tena zay no nazaranao ny fiainanao hatramin'izay hoe zao dia zao dia zao fa zao andao hitodika kely indray hijery an'ilay fomba an'Andriamanitra. Fa rehefa mijery ny fomba an'Andriamanitra ianao dia misy fiainana mbola tsy niainanao manomboka iainanao, manomboka faly ianao. Fo maraina ianao dia efa tsy maraina koa. Indraindray ianao tonga dia miherehere loza zany. Indraindray nitsangandroany. Ny olona vao maraina ny dia vavao fahasoavan'Andriamanitra, alléluia, bonjour chérie, bonjour Jésus, bonjour Anna, tonga dia fifaliana tsy ohatr' izany ao an-tokantrano. Anao tonga dia konjokonjo be, tsy hainao hoe inona vao maraina, tsy hay hoe inona rety. Tena ny olona rehefa miaraka amin'ny Tompo olona fidian'Andriamanitra zany tena hoe hitanao eny amin'ny soratra eny amin'ny endriny fifaliana manafana tena io tsisy hoe ny latsaham-bola atao amin'ny kelikontony fa iny anefa ho ataon'Andriamanitra ihany. Za aloha dia tena mino an'izany. Za tsisy ninona tsy hinoko an'Andriamanitra zany, hinoko azy daholo ny zavatra rehetra satria zao nazahy sidina hiakatra any ambony eny ara-jany zao tena hinoko azy dia inona ny tsy hinoko azy eto ambonin'ny tany eto? Impossible ange zany hoe eto ianao dia anjavona dia etontsika zao dia hoe iangana mba ho sekoly Jesosy ny tonga tsisy tavela fa reo fitaovana sy an'ireo sy reto micro sy ny rehetrarehetra tsisy no mijanona. Zany zao anantenako azy dia inona ny tsy anantenako azy ny zavatry ny tany nefa zany nge zavatra impossible raha amin'ny olombelona hoe eto tsika dia tonga dia tsisy hita daholo. Dia gaga eky mba tsisy olona tsony eo gaga le fanakaiza le vavaka rehetrarehetra tato efa tsy ao tsonitra zareo. Zavatra impossible zany amin'ny olona. Nefa zany zao inotsika an'Andriamanitra. Dia inona ny tsy inotsika an'Andriamanitra fa ovan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa ianao mihitsy ny tsy mety mino an' Jesosy ny teneniny dia zay mahatonga anao tsy mety mino. Rehefa ny olona manomboka miova, rehefa ny olona manomboka mino an' Jesosy fa inona ny mahatonga antsika mino an' Jesosy satria manaikintsika hiovana araka ny tenin'Andriamanitra dia eo tsy zay nge mahatonga Baiboly miteny ozy izy ny teny Jesosy hoe any am-parany ihany ozy izy raha ho avy hita finoana aminareo ve dia hitady finoana ve izy amintsika fa inona izay hoe any am-parany rehefa ho avy hita finoanany aminareo ve le finoana le vokatry ny fanahy. Mino ianao fa misy an' Jesosy eo ambony eo mahitanao dia manomboka miaina amin'ny vokatry ny fanahy ianao. Dia inona jerevan'i Jesosy rehefa tonga izy hoe nino ahy izy tena naraka ny teniko. Ho an'ny olona manana izay finoana izay manomboka miditra ao amin'ny finoana izay ilay finoana manomboka miditra ao amin'Andriamanitra dia manomboka mino ny zavatra rehetra izy. Ka ianao raha mbola tsy mino ny zavatra rehetra hoe ianao tafidinao ambany eo aza indraindray tsy inono dia mbola sarotsarotra zany tena hoe mila mivavaka tsara mba tena ianao aza mieritreritra hoe ahoana ny inoko hoe isy vola mitsiro ohatra ao anaty poketrako ohatra hoa zany dia raha ianao zao ny teneniko an'izany dia tsy ino an'izany mihitsy ianao ozy izy ianao eny e izay sisa mifarany tsinona rehefa le hoe tapotra ny resaka eny e fa eny e zay dia zao tsy diso ianao raha tsy mino fa le fahafantaranao an' Jesosy mihitsy ny tsy ampy dia zay mahatonga anao tsy mino ny zavatra rehetra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe hainao hoe ny zavatra rehetra hainy mino zany hoe rehefa mino an'Andriamanitra tsika dia haitsika ny zavatra rehetra dia lasa mahay mangina ianao lasa mahay mandevitra ianao satria manomboka mahafantatra an' Jesosy ianao dia eo amin'izay rehefa hainao zay zavatra rehetrarehetra zay dia manomboka mino amin'izay ianao hoe ry tomobily ry mena tsisy gazoaly ary dia afaka mandeha ry hitanao manomboka mino zavatra
impossible ianao satria ianao manomboka mino an'Andriamanitra manomboka mino ianao miala amin'ilay fahazaran-dratsinao reny ka tsika zany miaraka amin'i Jesosy tsy mila zavatra sarotra be fa mila sana inona ny ataoko mba tena tonga anafa hoe tena anana de zao de le zavatra eritreretinao reny tsy mieritreritra zavatra sarotra be fa manatona an' Jesosy fotsiny. Jesosy tia za zao mahita fa hitanao hitanao ny foko, hitanao ny saiko, hitanao ny maso, hitanao mihitsy le foko vonto be amin'ity vadiko ty tena mizihatra be mihitsy fa io indrindra zao no natonana anao androany fa zao Jesosy manaiky hafasitrano fa tena miteny aminao eonao ihany Jesosy de manala an'izany fivitosana any anaty tsy hita zany inge tena enjany mihoatra noho ny cancer ngera fivitosana fanahy reny satria tena tena tsy mampafaly anao tsy reny rehetrarehetra reny satria mivadika zavatra hafa be reny rehefa avy eo manomboka androany ndaotsika tena hianatra an'izany hoe Jesosy za Jesosy tena hianatra tena hoe anaiky tahaka ny Maria rehefa tonga eo amiko ny teninao ianao manaiky ny vadinao tsy midika fa hoe le vadinao ny tena boby na hoe tena inony tsy zay so de anao mihevitra hoe zany izy raha manaiky an'io de hitsahany io ny lohako tsisy hidirany fa ianao vao manaiky an'io de nanaiky an'Andriamanitra ianao raha vao tia an'io vadinao io de nitia an'Andriamanitra ianao zay indraindray nataony devoly ao anatintsika hoe io nge nataony io anara ohatra nina sinakina tsisy fitiavana omena an'io tsony fitiavana aloha de va mivily lalana laingany devoly zany za manaiky fitaovana ampiasain'ny devoly fa natoinina endriky ny zavatra miseho mbola velona ianao mbola afaka misatenainany aminao mbola velona ianao mbola afaka mamindra foanao mbola afaka manao tsaratsara kokoa ianao fa aza manao an'izany tsisy atenaina ny olona maty reny ny tsisy atenaina tsony tsy hitanao tsony na atao inona na atao nasoronao ny akanjony tsisy raraina izany na osory makiazy tsisy dirazaty tsony fa eo amin'ny velona no mba osory makiazy ataovy an'izao ataovy tena zao nge fotoana zao nge reto hoe kiresaka ty loha de mbo zaraiko ihany ho avy ane ny fotoana tena ho tapitra zao fiainan'izao betsaka ny anenina amin'izany fotoana zany ary tsy andry an'izany akory fa rehefa misy fotoana nandalo teo amin'ny fiainako zany rehefa hitako mivata mamanay tena hoe teo tsy ninina azoko natao tsony taminy de ohatra mahita zany hoe mbola nisy zavatra be deabe tokony nataoko nefa tsy vitako de teo amin'izay tena hoe betsaka nenina betsaka ny zavatra rehetra nefa tsisy ninina azonao atao tsony de sainao ne men'Andriamanitra tokantrano ianao mbola io vatinao maninona raha ifampizarana fitiavana maninona raha miaina maninona raha mba manenina nke rehefa avy eo anenina rehefa avy eo tena ty zao tokony de rehefa avy eo de tsara velatsia amin'izay eny Facebook zafady fa tazatazako eny ihany faty malalako zao neny malalako tsy foiko nefa tsy mba nahazo an'izany teny zany izy tamin'ny fahavelony ve sanatria fa fotoana zao tena nareo ve tsy mahita hoe efa tena akaiky nge fevin'i Jesosy fotoana zao tena izarana an'izany famelan-keloko zany ange tsy vidiny amena fotsiny zany zavatra tena hoe gratuit zany avela fotsiny ny elokonyzay manao anina aminao avelao fotsiny tiavo fotsiny zanakao ampianaro zareo ity ampianaro manodidina anao tsy hoe ampianaro kiano akory fa tena atao vitan'ny olona eo akaikinao fa manam-pitiavana ianao ino ny anaran'ny olona rehefa avy eo ino ny tarafin'ny olona rehefa avy eo de amin'izay fotoan'izay zay nge dorcas fa zadino amaranako azy inona moa na tonga andry dorcas tsy maintsy naverina efa maty de naverina satria manino tsisy olona afaka isolo azy le fitaovana vita fotsiny no nitomantomanizandry zareo tiny nataony ty akanjoko ty zao tany aminy ty aisy dorcas izy nisolo azy tsisy izy Andriamanitra aloha ty averina zany fa tsisy misolo anazy azonareo le izy ianao nge rehefa miaina eo amin'ilay zavatra takian'Andriamanitra sy ilain'Andriamanitra de tsy alainy aloha zany ianao fa izy hoe kiza nisolo anao
ao atokantrano ianao la be fitiavana be tsikitsiky tsy atao tapaka lalandra zany ianao inona no mahatonga tapaka lalandra ny miakatra lava io e de kalkalma ihany la mihina tsara aloha sao de toetra mahatonga antsika lasa aloha tsy haiko nefa sao de tsy vita bebeba any koa mbola question mipetraka koa raha samy lasa ihany nefa vany hoe ho an'ny aminy aloha iny de bravo zaniko bravo ianao zany fa ianao sambatra indrindrako ianao fa any atratrany fa raha sanatrika ady lava ny nampiakatra de tsy verina tsony marina nge Andriamanitra ka teny aminao hoe andao tena le atao mihitsy ataovy mihitsy ilan'Andriamanitra anao asa le hoe ilan'olona anao fa ilan'Andriamanitra anao tsy nge ry Maria ity ny ankizy vavy ny tompo okato ohatrany hoe amenna isaraka hoailiky Josepha ianao zao amenna ohatrange le izy de nefany Andriamanitra ve de ratsy fanahy Andriamanitra hoe tsisy Josepha amin'izay Josepha verina ry ala oizy tonga de vily lalana avy hatrany tananao misy zavatra tsy vita amin'ny fahaizanao miteny alamina fa Andriamanitra miditra tsehatra rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao be de be ny zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy vitatsika za aloha zany tsy vitako na mahandro sakafo ara de mitena hoe ampiana inony ty fa tsy haiko fa ampy ho avy de hainy le ankizy eo aminy koa de za fa ahoana hoanina izandriany ty mantsy ny pitsana kely le eo aminy ka za mivavaka de niteny hoe ampio ako de vita rehefa tsy eo de izy daholo manano zavatra rehetrarehetra de gaga nataontrika le izy ye de ahoana nataotry tadidindre daholo ve ye ka za ny teny izay ny hitany ataoko eoko amen te hiteny aminao misy zavatra mila miova direction amin'izay ianao mety efa nahitsy be foana lizy hatramin'izay nefa ny lizy ohatrany tsy tonga tany aminany fa lala mahitsy sisy fifaranany tsy mety tonga any amin'ilay tanjona mihitsiny fa zao alao mivily amin'izay anao ivily amin'izay vily any amin'le takian'Andriamanitra rehefa zay fiainatsika de tena ao anatin'ny tokantranontsika le critère tediavin'Andriamanitra de rehefa tediavin'Andriamanitra rehetra ianao jereo daholo ireo olona mivangin'Andriamanitra rehetrarehetra mba havakio ny baiboly fa tsisy olona tena nitomany zany zay mivangin'Andriamanitra Zakaiosy de Zakaiosy niditra tao an-tranony fotsiny Jesosy tsy mbola nitory teny fa hoe tokantrano tonga de zay zavatra rehetrarehetra nalaiko tamin'ny fahamarinanao fa averiko zay tonga de ozy izy nyteny Jesosy hoe androany tonga atao amin'ity famonjena amen hitananao rehefa tonga ao amin'ny fiaina tokantranonao Andriamanitra de tonga ao famonjena izy anefa tsy tian'ilay korotana ndaotsika tena hianatra apiditra azy amin'ny filaminana amin'izay mandeha tsara de tahin'Andriamanitra tsika mino fa nisy zavatra voarainao androany de hitsangantsika sady hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra andraisantsika amin'ny mpanofon'Andriamanitra aza natao ny tananao daotsika hivavaka nandre fahamarinantsika tao amin'ny teny nandrehan'Andriamanitra nyresaka tsika momba ny tokantrano hoeto natrehan'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao mba ho tonga tokantrano hiantefan'ny safidin'Andriamanitra sy ho vanginy amin'ity taon'ity ray amin'ny anaran'i Jesosy ankasitrahanay isaoranay hanandratanay tanana nanao fahofanay tanana amin'izao maraim-baovao zao eto amin'ny fanatrehanao mandritra ny sekoly ny fahafanay nandre ny teny napetraka eo teny ambava-mpanomponao teny mpanairana fa afaka hifidy ny tokantranonay ianao afaka hiasa sy amanga ny tokantranonay tsiraray avy ianao sotra ray ny amin'ny famondrapo tena nomenao tokoa ny tompon'andro ahitanay sy andrenesanay ny fahamarinana andro amin'ny maraina sotra fa misy fanantenana ho an'izay velona misaotra tompo any amin'ny fiaina tokantranony tsiraray avy tsy misy ny sarotra loatra fa raha hitsin-dalana tsy nahita-pahomby azana fotoana zao amin'ny lina lalina hiverina sy hivily eo amin'le tena takianao eo amin'le endrasanao izaniza reraka manatrika tompo ataovy mahatsapy izy fa misy tanjaka vohomanao azy afa misafidy eo amin'le endrasanao azy tsarovy mpivady mpianaka mipiraita-po aoka ho tafaverina tompo le fiadanana avy aminao ao amin'ny sitraponao tsarovy ny tokantrano zay manatrika eto raha misy faharavana aoka izy fanamboarana raha misy fahalavona aoka izy fananganana raha misy ratra aoka izy fanasitranana raha misy zavatra mivilana aoka izy fanitsiana tompo raha misy
malentendu na zavatra tsy fahadisoa-tenina fahadisoa-kevitra aoka izy fahatonina sy fitsarana avy amin'ny fananao zay miasa ahafahany fifampiresahana miverina ahafahany famindram-ponao manjaka ahafahany famelan-keloka avy aminao votsitra fa tokantranonao tompo ao ny tokantrano tsiraray avy zay tonga eto androany maraina saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ty taony ty taona tianay ahitana ny famanginy ny fanotronanao ny fiaina tokantranonay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manakery avy any Nazareta raisinay tompo ny teninao ary amin'ity maraina ity zay dia mankasitraka mamerina ny voninahitra zay mendrika anao efa anao nefa averinay aminao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay tsara ovako io ny tsiraray avy tompo miasa mandraraha amin'ny asa fivelomana ny fameloma dia manjanaka na inona mety ho endrika mampiady saina toy ny vesatra salobina nampiteny ny mpanomponao ianao andro amin'ny maraina ny teny teo ambavana ianao nampatsiaro fa afaka hiasa onona andamina ianao rehefa manaiky zay amoaka an'izay andrasanao sy takianao mba tsy ho any ivelany zay ny maneho fiovana fa tomboka amin'ny ao an-trano ny fahavelomanao sy ny fisianao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Sitsika teka amin'ny revitrevitra be ho an'ny tompo mahazotoerana vetivety no fanatitsika famezam-boninahitra an'Andriamanitra zay manome amin'ny fifaliana no ankasitran'Andriamanitra hoy ny tompo dia raha niomana ianao dia manaova raha sendra tsy niomana dia miomana amin'ny fotoana manaraka mba ho isany mankasitraka ny tompo amin'ny fanatitra fa tsy ho voatery manoko ianao fa zay any anatin'ny fonao mihitsiny ianao tonga eto ny zava-dehibe tsy mampanina zay foana moa ny tenin'ny pasteur hoe alors ianao tsy manao fanatitra fa miova alleluia tio zay mody manao fanatitra be nefa ianao io dia hidy amin'ny herinandro dia mbola io foana fantatsika tsara zay lesa zay fa tsy hiditra amin'izay lalina be tsony fa saotran'i Jesosy tsika ny amin'ny fotoana androany tokantrano milamina ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy tokantrano mety be tonga dia tena gaga mihitsy ny olona mitazana hoe fa ahoana mihitsy ny sekret anareo saotra ny sekret anay hoe Jesosy ny sekret anay tsisy akoatran'izay Jesosy ny sekret anay amen. Izy ny sekret anareo ny amen. Tatsika hitsangana ary avovantanao dia asio fisaorana ny amin'ny fahatongavanao teto misaorana Andriamanitra ny amin'ny sekoly isaora Andriamanitra fanampiten'ny mpanompo nanome fampaherezana fantsiana fananganana ankasitrao Andriamanitra fa isan'ny nofidiny tompo ianao avy any amin'izay toerana misy ianao any dia nitarihany nanatrika amin'ny fotoana androany benia ianao nandray teny misy zavatra tsy ampozinao fa misy zavatra novotsoran'Andriamanitra novahan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ny confirmen'Andriamanitra nahitan'ny fonao mangorangoraka mangety tany fahamarinana isaor zany isaor fa ny zavatra rehetra momba ny fiainao zay efa napetraka teo aminy dia efa karakarainy efa eny an-dalana ny zavatra tsara soa indrindra ho anao satria hitan'Andriamanitra ny finiavana tsara homponao iova misaora amin'ny zavatra rehetra momba anao isaora an'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao azavela andeha lavitra any amin'izay mety tsy tokony andehanana ny sainao fa ankasitrao an'Andriamanitra ny fisiany tokantrano ho an'izay manana vady ho an'izay manana zanaka isaora an'Andriamanitra io situation androany io fa eo Andriamanitra niainga amangy anao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiainany tsiraray avy zay tsisy mitovy ny fiaina reto fa iarahanay misaotra satria fantatray fa ianao no mitantana ianao no mitondra sy mandamina ary fahasoavana ho amin'ny fahasoavana ny fiainanay finoana ho amin'ny finoana voninahitra ho amin'ny voninahitra nisy dingana efa niainanay tamin'ny taona lasa iny fa noho ny amin'ny teninao sy ny famanginao ary ny fitondranao anay any midinga-piovana tsaratsara kokoa dia manateny zay fa mbola ho tsara lavitra indray ny ahitana ny voninahitra amin'ity taona ity ary indrindra tompo rehefa hitsoka ny trompetra tonga amin'ny fotoanany fanjavonana amanginao ny fiangonana mba hody hiombonao aminao dia tsy hisy tokantrano ka ho tavelan-dranomaso fa ho tokantrano tafiombona sy tafiomana satria efa nampiomaninao feno fahasoavanao sy ny famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Raisy ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fahafenony ny programa an'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiaina tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy eo ny fahasoavan'Andriamanitra eo ny famindram-pon'Andriamanitra eo ny fanatrehan'Andriamanitra tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa tokantrano iantefan'ny safidin'Andriamanitra ny tokantranonao manonona fiadanao amin'ny tokantranonao eo
mandehana dia mila mihina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe tao tokantranonao ny teny fiainana voarainao teto, amboleo tokantranonao le fahasambarana napetraka Andriamanitra avy ao anatinao. Ampifalio ny manodidina anao fa Andriamanitra mampifaly anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana fa tokantrano feno voninahitr'Andriamanitra ny tokantranonao. Zay bangy eo fenon'Andriamanitra. Zay tsy mety eo amboarin'Andriamanitra. Zay mbola tsy hitany masonao hoe firinao ho tonga ho avy eo ihany io fa aza matahotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay tsy mety eo anatin'izany ny toetranao voalohany mety amin'izay io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao mety ny toetranao hiasa Andriamanitra hapety ny manodidina anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.